Ampifaliana mandrakariva trano ny arabanantsika mpanaraka an'ireo fampianarana eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy a. Fampianarana mahakasika an'ireo vehivavy ao amin'ny baiboly. Elizabeta no transition eo anelanelan'ny testameta taloha sy testameta vaovao izay anarantsika araka ny tetiarana izay ny anarantsika tamin'ireo vehivavy rehetrarehetra avy amin'ny taranaka Joda nanomboka tany amin'ny Abrahama, nanomboka tany amin'ny Eva kory aza. Jakoba niteraka an'ireo zanany 12 dia i Joda no niteraka ny taranaka hatrany amin'ny Josefa vadin'ny Maria renin'i Jesosy dia i Elizabeta zany dia tsy tafiditra tanatin'ireo vehivavy tao anaty taranaka Joda fa taranaky Arona izy. I Arona dia avy amin'ny taranaky Levy, zanaky ny mbola ray amin'ireo zanaky Joda ihany zany samy zanaky Lea, i Levy sy Joda, samy zanaky Jakoba azafady. Dia ny taranaky Joda no efa nianarantsika ny fanesy ireo vehivavy tany amin'ny testameta taloha. Ny taranaky Levy koa misy taranaka Arona be dia be, i Elizabeta sy vadiny Zakaria dia samy taranaky Arona, zany hoe taranaka ampisorona. Tsy tahaka an'ireo vehivavy taria amin'ny taranaky Joda ilay nianarantsika hoe i Tamara zany tena vehivavy niteraka tamin'ny rafozan-dany, Batseba vadin'olona, i Rota moa zany dia tena Moabita tsy taranaka Israely mihitsiny. Tsy tahaka ireny vehivavy tany amin'ny taranaka Joda ilay niteraka an' Jesosy ireny intsony zany i Elizabeta, fa tena vehivavy azo lazaina hoe taranaka ampisorona, nanana ny naha izy azy, sady taranaky Levy izy taranaka ampisorona no mbola nanambady an'i Zakaria vadiny koa taranaky Levy koa, mbola taranaka ampisorona koa, nefa tsy niteraka izy mivady. Efa antitra be izy mivady zay vao niteraka ny Jaona mpanao batisa. Ka mifanaraka indrindra amin'izay moa zany ilay sary vaovao izay photo de couverture ny pagentsika moa zany izay eritreretana hatramin'izay, tsy amintsika malagasy ihany io fa hatrany amin'ny baiboly, hatrany amin'ny taranaky ny mpisorona tahaka ny Elizabeta sy ny firenena voafidy tahaka ny Israely dia tena nieritreritra hoe fahotana, vokatry ny fahotana sazon'Andriamanitra zany hoe tsy miteraka zany. Ary araka ny efa hitantsika tamin'ny fampianarana teo aloha izay efa nizaraina, izay nentin'ny teolôjianina Lucie, iray amin'ireo teolôjianina vehivavy voalohany nianatra teolôjia tao amin'ny fiangonana loteranina malagasy dia tena nitondra hazo fijaliana, zany hoe nitondra mavesatra teo amin'ny fiarahamonina noho ny tora-bato nataon'ny fiarahamonina, noho ny esoeso ataon'ny fiarahamonina. Misy aza dia tena mihevitra mihitsy tena voaozina ary mandraka ankehitriny amintsika malagasy dia tena ohatran'ny hoe fady ranovana mihitsy mieritreritra hoe dia faran'izay mpanota sy tsy mendrika, zany hoe mpivady na vehivavy tsy miteraka tahaka ny Elizabeta zany. Ary noana araka ny fampianarana izay efa hitantsika fa navesatra tamin'ny Elizabeta zany. Elizabeta zany dia vehivavy marina, taranaka ampisorona, nanompo tao amin'ny sinagoga moa tamin'izany fotoana zany, satria mpisorona ny vadiny nefa araka ny hitantsika tany amin'ny testameta taloha dia lovaina amin'ny avy amin'ny taranaka avy amin'ny razambe zany ny asa fisoronana, fa tsy mba tahaka ny amin'ny testameta vaovao hoe fidian'Andriamanitra daholy, mpisorona daholo ny nino rehetra na lehilahy na vehivavy araka ireo vehivavy efa hitantsika ny anarantsika tamin'ny testameta vaovao, izany Fibi, izany Marta, izany vehivavy rehetrarehetra tao amin'ny testameta vaovao zany dia tsy nisy taranaka ampisorona.
Ary ireo vehivavy razamben'i Jesosy rehetrarehetra tany aloha ireo dia tsy nisy taranaka mpisorona fa ny finoana, ny finoan'ny lehilahy na ny vehivavy no hamonjen'Andriamanitra ary tsy manavakavaka Andriamanitra rehefa mifidy tsy taranak'Israely daholo zany Rahaba zany ny mponiny Kanana tao vehivavy mpijangadjanga razamben'i Jesosy zany. Tahaka izany koa i razamben'i Jesosy koa izay Moabita tsy taranak'Israely daholo zany hoe fidian'Andriamanitra daholo ary isika malagasy misy moa ny manam-porofo hoe taranaky ny jiosy atsika azo lazaina nisy jiosy marobe nandositra tamin'ny andron'ny deuxième guerre mondiale zao avy tany Alemana fantatra hoe nandositra tany Madagasikara nisy jiosy tonga tany na taty amin'ny taona 1900 na tany aloha be ny ara tonga tamin'ny Drovazimba sy ny Afrikanina sy ny Indonésianina sy ny tariny tany fa tsy any intsony, tsy any amin'ilay fisoronany arona intsony na ny asa fisoronana tao am-piangonana na ny olona antsoina ho mpisorona zany hoe tsy voatery lehilahy, tsy voatery taranaka arona, tsy voatery jiosy fa na malagasy izay taranaka vazimba na taranaka afrikanina na taranaka indonésianina na taranaka avieza, ny olona rehetrarehetra maneran'izao tontolo izao dia efa fidian'Andriamanitra hanatanteraka ny asany. Ka ny tiako amafisina amin'ity photo de couverture izay manazava ny mahasamihafa ny hazo fijaliana, ilay hazo fijalian'i Jesosy, la croix na cross izy amin'ny teny anglisy dia mitondra fiainana, mitondra fiainana fa tsy ilay hazo fampijaliany Romanina izay nanombohany an'i Jesosy noho ny lafiny ara-politika izay mitondra fahafatesana. Raha mbola ilay fahafatesana ihany zany, ilay fanabadoana, fampahantrana, fanilikiliana, fanakiviana ny vehivavy dia tsy ilay hazo fijaliana avy amin'i Jesosy zany no fiantsonana izany fa hazo fijaliana avy amin'ny olona noho ny esoeson'olona, noho ny rafitra politika, noho ny mpanararoatra sy ny sisa. Izany no antsoina hoe hazo fijaliana. Io tsy natao entintsika olombelona, tsy olombelona noho ny fidian'Andriamanitra nitondra ny fampijaliana fa izy Andriamanitra tenany no nohomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia tsy nijanona teo ny tantaram-pamonjena fa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, resiny io hazo fijaliana io dia ilay hazo fijaliana amin'izay zany no lasa symbole antsika kristianina, ilay la croix mitondra fiainana. Be dia be moa ny nanakina tamin'ny voalohany maninona koa ary le anaran'le pazy sy le fikambananareo atao negativa be hoe zava-manahirany vehivavy zany. Misy tantarany moa io mifandray amin'ilay hoe zava-manahirany tanora. Fa tsy ilay zavatra manahirana ny vehivavy, tsy ilay hazo fampijaliana ny vehivavy no ho indraindraina sy andeha ho topoitsika hoe rehefa misy vady mamono na rehefa ahilikilikanao satria vehivavy dia hazo fijaliako ty, aza fangaro tompoko. Ny hazo fijalian'i Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, ilay ampitondraina antsika kristianina dia maivana sy mitondra fiainana fa tsy mitondra fahafatesana. Be dia be tsika vehivavy kristianina mieritreritra rehefa mahazo vady mamono, rehefa ahilikiliky ny fiangonana, rehefa ataony mpampiasa tsinotsinona satria vehivavy tsy mitovy ny karaman'ny lehilahy sy ny vehivavy na dia mitovy aza ny asa atao, satria vehivavy dia mieritreritra hoe tiany hazo fijaliako tsy tompoko. Satana mamitaka no milaza lainga mahatonga antsika vehivavy mieritreritra hoe efa zany mihitsy rehefa vehivavy tadidiko tamin'izany niatrika olon-tokantrano, fantatro tsara ny anatiko any hoe injuste zao zavatra miatra amiko zao, za tsy natao hiaritra an'izao satria vehivavy.
Dia vehivavy mitovy amiko mihitsy no miteny hoe efa zany mihitsy rehefa vehivavy zany atao hoe tokantrano e. Tsy atompoko. Tian'Andriamanitra antsika vehivavy. Tsy asaina mitondra hazo fijaliana zany antsika vehivavy. Tsy ilay hazo fijaliana izay omen'olombelona no ireharehantsika kristianina fa hoe mahatena vehivavy kristianina tsika, fa ilay hazo fijalian' Jesosy Kristy izay ekenan'ny sitrapo ka ny any Elizabeta sy Zakaria vadiny. Hazo fijaliana ho azy zany hoe tsy niteraka zany, tsy mba nanana taranaka handovan'ilay asa fisoronana nataony izy mivady, fa tsy mbola voalaza mihitsy ny ao amin'ny tantara, ao amin'ny baiboly, ao amin'ny lioka izay mitantara an'i Elizabeta hoe nimenomenina Elizabeta satria tsy niteraka. Azo eritreretina hoe ory sy nalahelo izy amin'ny maha olombelona anazy, amin'ny maha nofo anazy, na dia tsy lazain'ny baiboly aza zany. Fa tsy nanaka anazy, tsy hanohy ny asa mpisoronana izay nataony amin'ny mahavadiny mpisorona anazy zany, ary tsy nanaka anazy, tsy nialany tamin'Andriamanitra ka hoe andeha hitady zavatra hafa hotopoina mba azahoako zanaka. Fa araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia ny anjely Gabriel rehefa niteny tamin'i Zakaria hoe hananjanaka ny vadinao, teo ampanaovana asa fisoronana Zakaria tao anatin'ny tempoly tao a Jerosalema. Izany hoe tsy nanakana ny Zakaria sy Elizabeta tsy hanompo an'Andriamanitra, ary hitantsika tsara tany amin'ny tantara tamin'ny testamenta taloha rehetrarehetra fa ny ankamaroan'ny lehilahy nanana vady tsy miteraka dia nampakatra vady hafa hiterahana, fa Zakaria tsy mba nanao an'izany. Misy koa moa ny hoe saran'ilay vadiny rehefa tsy miteraka, fa tsy ohatrany tamin'ny testamenta taloha hoe tazomina ihany dia maka vady hafa hiterahana. Fa Zakaria sy Elizabeta dia tena olona nahatoky, na teo amin'ny tokantranony, na teo amin'ny asa fanompoana izay nataony, nefa dia nitondra hazo fijaliana ilay mitambatra, ilay mitondra fiainana ho azy satria tsy namono ny finoany izany izy tsy niteraka zany. Tsy nanamelohan'ny tena hoe inona no nataoko Andriamanitra nahatonga anaka tsy niteraka, fa nitondra fiainana ho azy. Naharitra tamin'ny finoana izy mivady, efa antitra izy mivady, mbola nanompy ihany, na dia nitondra an'io hazo fijaliana tsy niteraka io, nekeny an-tsitrapo ny hazo fijalian'i Jesosy Tompoko, ilay maitsomaitso mitondra fiainana, dia zavatra ekena an-tsitrapo tsy antery. Nanaiky an-tsitrapo Elizabeta sy Zakaria hoe tsy niteraka izy, tsy nomenomenina izy. Araka ny fampianarana izay nentin'ny teolojiana Lisy hoe tsy nandeha nitady namana ny tantarana olana loatra izy teo amin'ny fiainany. Tsy hany. Satria ny olombelona mety hitsetsetra eo masonao eo araka ny fampianarana sy ny feedback izay natolotra an'ireo rehetrarehetra nanatrika an'iny fampianarana iny raha nijery an'ilay vidéo anao. Fa Jesosy irery ihany no hitondrao izay manavesatra anao. Izany hoe ilay fizahan-toetra ny finoana mavesatra avy amin'ny Jesosy dia ento eo amin'ny Jesosy, fa maivana ho izy ny zogany, tsy avelany mitondra an'izany irery ianao. Fa ny hazo fijaliana izay ampitondrain'ny olona ny eso-eso, ny fandatsana, ny fanilikiliana sy ny fampahantrana, ny fanabadoana sy ny fanakiviana antsika vehivavy indrindrandrindra, tsy natao ekentsika izany Tompoko, fa efa noresen'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, natao ho toerintsika vehivavy koa. Izay ilay hoe Empower Malagasy Women amin'izay, ampahatanjahana antsika vehivavy mba hanohitra an'ireo. Toerintsika amin'ny alalan'ny fikarakarana ny tenantsika io, karakaraina io vatantsika io, satria ny vatana salama no afaka mitondra saina afaka mianatra.
atolotra eto am-pety zany fianarana anglisy maimaim-poana zany, fianarana informatika maimaim-poana, efa manomboka ny fianarana teolojia feminista amin'ny teny anglisy maimaim-poana ho an'ny level 2 ary raha sitrapony tompo dia ianarantsika eto koa ny momba ny tontolo iainana satria ny famonjeny Jesosy izay vitany teo amin'ny hazo fijaliana dia tsy nampihavana ny olombelona individuellement amin'Andriamanitra fotsiny ihany ilay hazo fijaliana mitsangana fa nampihavana ny samy olombelona koa ary mampihavana ny olombelona amin'ny zavaboary rehetra. Izay no mahatonga ny kristianina nomen'Andriamanitra didy hatrany amin'ny Genesisy hoe manjaka amin'ny zavaboary fa tsy hoe manjakazaka sy mbao ny tontolo iainana fa karakarao ny tontolo iainana dia mandray anjara koa tia antra biby sy zava-maniry, tia sy mikarakara ny tontolo iainana rehetrarehetra. Izay ny lafinilany ataon'ny fikambanana zava-manahirany vehivavy mba hampahatanjana ny vehivavy zarana fahalalana dia zarana fitia koa, mikasa nomana tetikasa, mizara fampianarana sy zavatra mahasoa samihafa eto am-pejy. Anatin'izany ny fampianarana izay ataontsika mahakasika ny Elizabeta ary tsy latsa-danja amin'izany koa tamin'ity volana ity dia tena maharisika sy tena mafana ny fifaninanana mahakasika ny Elizabeta. Raha jerentsika ao amin'ny commentaire ao efa misy mpandray anjara 5 tena mavitrika mihitsy ny ao mitarika aloha zany amin'izao andro ray juin izay amin'ny fifaninanana zao herin'ny aina manitra nahita valiteny 7/50 izy ary nahazo reaction 7/100 izy zany aloha ny vokatra vonjimaika voalohany efa mahazo 167 zany ny fitambarany valiny sy ny commentaireny dia efa mitana ny laharana faharoa koa iandriana ary manana Ambinitsoa 12 ihany ny azy ny valiny nosoratany ao fa efa nahazo reaction 7/20 izy ary efa mitana ny laharana fahatelo i Rasolomanana Lova 5 fotsiny ny valiny nomeny fa efa nahazo reaction 10/100 izy fa tandremo ty fahaefatra ity ilay efa nandrobaka ny amboara tamin'ny volana Desambra teo Randriana ary Soa Fanjanirina 2 andro ihany izy dia nahatratra reaction 300 be zao. So dia varim-bariana i Manitra sy i Lova sy Ambinitsoa fa vetivety kely dia tafakatra ny reaction ny Fanja. Isaorana koa moa ny mpandray anjara rehetrarehetra i Naomi Gisèle, i André, Naomi fitiavana mananjandry, i Tahirtina izay samy mpandray anjara daholo. Rapitso vao mifarana ilay fifaninanana azahoana ray etsy ariary ka na dia tsy hahatratra reaction be dia be aza anao androany satria ray andro sisa dia mbola afaka manoratra commentaire be dia be ianao manenjika amin'ny alalan'ny fampianarana izay atolotra androany mahakasika ny Elizabeta. Tsy ilay fifaninanana ny tena tanjona fa isan'ny famporisihana antsika hianatra bebe kokoa momba ny tenin'Andriamanitra sy ireo vehivavy ao amin'ny Baiboly mba handraisantsika vehivavy hery ny fampianarana ka ny lesona 3 indray izany izay raisintsika mahakasika ny tantaran'i Elizabeta dia efa natsidika teo ny voalohany hoe ny tsy fananan-janaka, ny mahamomba na fahatara-piterahana tahaka ny an'i Elizabeta dia tsy ilay hazo fijaliana mamono fa ilay hazo fijaliana mitondra fiainana izaran'Andriamanitra ny hatsarany sy hanehoany ny voninahiny ozy ny tenin'i Jesosy hoe maninona izany no misy olona teraka kilemaina, maninona no misy vehivavy momba hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny fa tsy hoe ny ray aman-dreny no nanota na ilay vehivavy no nanota fa ny vehivavy momba na tara fiterahana tahaka ny Elizabeta dia tsy ilay hazo fijaliana famonoana na fanasaziana avy amin'Andriamanitra fa Andriamanitra no nanamboatra, Andriamanitra no mahalala an'izay mahasoa dia Andriamanitra no manao ny vehivavy sasany ho tsy miteraka tahaka ny nanaovan'ny olona sasany ho manana kilema
dilemany atsotsika olombelona anazy rehefa tsy mitovy amin'ny olona normal rehetrarehetra fa eo anatrehan'Andriamanitra dia izy no mahalala fa izay no mahasoa. Zany hoe tsy fampahoriana ny vehivavy tsy miteraka ny nanaovan'Andriamanitra azy tsy miteraka fa izay no safidin'Andriamanitra haka ny safidianany any Elizabeta na dia niteraka ny Jaona mpanao batisa ihany aza Elizabeta tamin'ny farany. Ny lesona faharoa amin'ny tantaran'i Elizabeta ny tena mahavariana dia izao: rehefa nilazan'ilay anjely fa hananjanaka Zakaria dia tsy nanam-pinoana izy, izay nahatonga anazy mona, tsy afaka niteny intsony, tsy afaka nitory ny tenin'Andriamanitra sy nanao asa fisoronana tao amin'ny tempolo intsony i Zakaria rehefa tsy mino. Fa Elizabeta kosa rehefa nino dia novangin'ilay renin'Andriamanitra ara-nofo dia i Maria. Zany hoe tsy navelan'Andriamanitra ho irerina ampalahelo sady mitondra voka no mikarakara vady lasa mona Elizabeta, fa nandefasan'Andriamanitra ny Maria Virjiny izay nitoejazan'i Jesosy koa. Zany hoe izy samy nitondra voka zany no nasain'Andriamanitra ny fanantona ny fampahery. Zava-dehibe amintsika samy vehivavy koa ny mifampahery rehefa misy namantsika mitondra voka. Na ny lalàna maneran-tany arany dia mahalala tsara fa zany vehivavy mitondra voka zany fragile, aina no entiny ao anatin'io ainy ao. Mila fampahirezana, mila traitement manokana zany vehivavy be voka zany. Saropady zany fitondrana voka zany ary tena adidy masina sy sarotra indrindra no nomen'Andriamanitra ny vehivavy hitondra aina amin'ny alalan'ny vatany. Ilay vatany vehivavy lazaina fa maloto malemy no ampitondrana omen'Andriamanitra pouvoir mitondra aina. Sarotra zany. Na ara-tsiantifika ny hormonanao mikorotana, ny herinao mihena, ny sainao lasa tsy mifanaraka amin'ny maha izy azy anao intsony, ny vatanao lasa mivoraka be, mitombo ny kibonao, mavesatra anao sanandro sanandro. Saropady tompoko ny fitondrana voka. Mila fikarakarana ny vehivavy be voka. Fa tsy tahaka ny ataony lehilahy tia tena hoe tsy raisina miasa ny vehivavy satria maka congé de maternité, maka congé rehefa hiteraka. Nefa ilay zaza ateraka anie tsy ho an'ilay vehivavy fotsiny fa ho an'ilay lehilahy sy ilay vehivavy. Andriamanitra no nisafidy hoe ny vehivavy ihany no afaka be voka fa tsy ho an'ilay vehivavy rery ilay zaza rehefa avy eo fa ho an'ilay lehilahy sy ilay vehivavy. Fa izay no mahatonga ny feminista maro miady ny zon'ny vehivavy satria raha ohatra ka ozy ilay vehivavy tsy hanao be voka ary za fa omeo ana ilay asa dia iza ny hiteraka ho anareo mivady. Ianao mpampiasa misy eo tsy mila vehivavy ho mpiasa satria maka congé de maternité sy mijanona miasa rehefa miteraka sy mifana io, iza no hiteraka ho anao. Saropady sy zavatra sarotra ny fitondrana voka, sakrifisy, ka aza anaovana tsinotsinona ny vehivavy. Raha kizitina ny vehivavy be voka, raha mila vanina ny vehivavy be voka, tsy sitrapony zany fa toe-batana mandritra ny fitondrana voka. Raha tsy comprendre an'izany ny lehilahy, isika samy vehivavy tahaka ny Maria sy Elizabeta no natao hifamangy, hifanohana, hifanome voninahitra. Maria ilay nieritreretin'ny fiarahamonina fa be voka tsy nanambady, noesoesoan'ny fiarahamonina ary lalàna tamin'izany azo atao tsara ny tora-bato an'i Maria sy Josefa satria mbola tsy mpivady izy ireo no nametran'Andriamanitra n'ilay zanak'Andriamanitra tonga nofo tao an-kibon'i Maria. Enjeny izao tontolo izao zany amin'ny lalàna apetraky ny olombelona sy apetraky ny
fiangonana tamin'izany, lalàna tao amin'ny judaisma, ilay didy folo nomenan'ny Mosesy no navadika lalàna be dia be. Miala tsiny tamin'ny fahatampahana kely. Ny lesona fahatelo farany izany, raisintsika avy amin'ny tantaran'i Elizabeta dia izao. Satria fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fahafahana miteraka. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fahafahan'ny vatan'ny vehivavy mitondra aina ho an'ny lehilahy sy ho an'ny vehivavy dia tsy tokony isika olombelona no hamono ny aina izay nomen'Andriamanitra. Tsy boriboriana ho hazo fijaliana, fampijaliana ny vehivavy irery kosa nefa na izany aza ny fananana anaka, satria ny zanaka araka ny nazavaiko teo dia any lehilahy sy any vehivavy. Tsy nisy vehivavy bevoka ho azy izany, Maria irery ihany no niasan'ny fanahy masina ka nampitoeran'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra tao an-kibony. Fa ny vehivavy bevoka rehetra dia tsy maintsy ny spermatozoïda, tsironain'ny lehilahy nitsofoka tao amin'ny vatany, na tamin'ny sitrapony io, na antery io, na tsy nampoizina io, satria misy izany hoe misy tsironaina ohatra misy lehilahy, misy tsironaina latsaka ao anaty piscine ohatra, dia mitsofoka any anatin'ilay vehivavy raha mbola velona sy matanjaka be ilay tsironaina, zavatra misy daholo izany. Dia hozy ny kristianina hoe fahotana ny fanalan-jaza. Vehivavy tsy menaka izany vehivavy manala zaza izany. Fa adinony kristianina mitsaratsara foana ny vehivavy manala zaza nefa. Fa ny olombelona dia tsy ilay vatana no fotsiny. Tsy ilay vatana namboarin'Andriamanitra misy 5 organes de sens hoe mahita, maheno ny orona, maheno gono ny lela, maheno ny sofina, afaka mitsapa ny tanana fotsiny ka hoe aterao fotsiny io olombelona vatana ao anaty kibonao io, na olana anao na tsy fantatrao ara izay fomba nahabevokanao tany, fa raha vao manala an'io anao dia tsy voavela heloka mihitsy ny anatrehan'Andriamanitra fa io vatana io ihany ny zava-dehibe. Tsy tompoko. Ny olombelona namboarin'Andriamanitra dia misy saina koa. Matoa io saina io nomen'Andriamanitra ny olombelona miaraka amin'ny vatana aty ambonin'ny tany dia natao ho jeren'ilay olombelona. Zaka ny sain'ilay vehivavy vera ataontsika hoe zaza 12 taona ohatra no nisy nanolana izy. Bevoka izy. Mbola traumatisé izy tamin'ny fanolanana izay nahazo azy, tsy vonona ny sainy, mety marary mihitsy ny aza ny saina, mahatonga retin-tsaina izany fanolanana izany. Ho terenao ve izy hitazona an'io zaza io na dia efa mamono ny misy koa ary sasany tena efa lazain'ny dokotera mihitsy hoe mahafaty anao ny fitondrana an'io voka io fa tsy ny saina fotsiny ihany. Dia hozy ve tsika fiangonana hoe tsy azo atao mihitsy ny manala zaza na dia mamono ny reniny aza. Dinio tsara fa natambatr'Andriamanitra ho vatana sy saina isika olombelona ary ny fahalalana rehetra ananan'olombelona dia avy amin'Andriamanitra natao ampiasaina hahasoan'ny olombelona. Fa mazava ho azy misy ihany moa amin'ny fisian'ny fanahy ratsy koa. Efa nisy hatrany amin'ny Genesis izay manova ny zavatra tenenin'Andriamanitra hoe io saina nomen'Andriamanitra io ahafahan'ny lehilahy sy ny vehivavy manisa andro ohatra ka raha mbola tsy vonona ny sainao hiteraka dia azonao atao ny misoroka voka tsy irina. Fa tsy voatery hoe fanalan-jaza fotsiny. Raha mbola tsy vonona ny sainao vehivavy, ny lehilahy tsy vaky lohany izany fa rehefa vita ny zavatra ataony, zavatra hita a Madagasikara izany, firifiry ny lehilahy mandositra didy. Dia ilay vehivavy ihany nomena tsiny hizaka ny zavatra niarahana nanao rehefa miala ilay lehilahy, fa ilay lehilahy miala mangatsiatsiaka, tsy misy manome tsiny, tsy misy manameloka hoe fanalan-jaza ataon'ny lehilahy ny fandosirana didy
sady mamono an'ilay zaza napitrany ao akibon'ilay vehivavy izy no mamono an'ilay vehivavy avelany ady rery. Ka ny tena ampaherezina sy omeny pejy afatra eto dia vehivavy. Nomen'Andriamanitra saina tsika hoe rehefa mbola tsy vonona hiteraka dia ampiasao io sainao io. Soroy ny voka-tsiriny. Ianao ihany no mahay misoroka an'io fa tsy hoe le lehilahy na dia efa teneninao arany hoe mahabe vokanany androany tsy vakiny loha zany fa izy efa baiko ny filany. Anjarantsika vehivavy no mijoro amin'izany raha mbola tsy vonona hiteraka. Sarobidiny zanaka fa sainy koa hoe vonona hitondra an'izany harena sarobidy izany ve ianao. Vonona hatramin'ny farany tsy hitondra an'ilay voka dia teraka fotsiny ny zaza fa velomina. Manana no ety manana amin'izany ve ianao. Na dia marina aza ny tenin'Andriamanitra fa izy no Andriamanitra mamelona dia nataony adiditsika ny calcul isan'andro ny vola miditra sy ny sakafo sy ny fianaran'io zaza omeny ianao io fa tsy hoe nomen'Andriamanitra ty dia izy no andatsaka sakafo sy fitafiana sy anome ekolazy ny zanako avy any an-danitrany. Fa sarobidy sy harena ny zanaka fa responsabilité koa ny zanaka. Na dia nomena vatana afaka mitondra zanaka aza isika vehivavy miteraka dia nomena saina koa handinika sy hitaizan'io zanaka io. Ary indrindrandrindra vonona venao hitaiza azy ara-panahy. Halalan'Andriamanitra adiditsika ray aman-dreny daholo izany. Fa tsy ilay hoe ny asako za vehivavy dia mitondra voka sy miteraka dia rehefa mivoaka eo izy dia anjaranao lehilahy amin'izay ny mitady vola mamelona an'io. Mitondra anazy any am-piangonana any sy miintegre anazy amin'ny fiarahamonina sy ny maha olona manontolo. Fa ny fananana zanaka izay harena sarobidy sy fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra dia isaorana sy ankasitrahana an'Andriamanitra nefa responsabilité koa. Noho izany isany voizin'ny feminista indrindra tsy kristianina moa ny resaka fandrindrana fiainam-pianakaviana mampiasa metody chimika sy siantifika samihafa. Tena misy fiatraikany amin'ny vatan'ny vehivavy reny ary mazava tsara amin'ny fanafody rehetrarehetra fa tsy maintsy misy effet secondaire ny fanafody rehetra. Isan'ny antony mampirongatra ny karazana genre samihafa mampisy an'ireny hoe lehilahy te hanambady lehilahy, vehivavy te hanambady vehivavy reny io fikorotanana hormone amin'ny zavatra rehetrarehetra atsofotsofika tsitsa amin'ny vatantsika io. Tena marina zany. Fa lanjalanjao ihany koa, inona no mety kokoa aminao? Ilay effet secondaire lazain'ilay fandrindrana fiainam-pianakaviana ve? Sa ny hiteraka zaza ho vonoinao ara-nofo, ara-tsaina, ara-po, ara-pivelomana, indrindrandrindra ara-panahy, samy mamono zany. Na ny ao anaty kibonao tsy hiterakanao sy volana, na ny aterakanao nefa tsy karakarainao, ka mandinia tsara aloha. Mandinia tsara aloha isika vehivavy izay nomen'Andriamanitra saina sy fahalalana ary fahefana hitondra voka fa adidy lehibe nomen'Andriamanitra antsika io. Ary ny farany mandinia tsara koa isika fiangonana mpanao ny asany devoly. Averiko indray mandeha, isika fiangonana sy mpanompon'Andriamanitra mpanao asany devoly. Inona moa ny asany devoly? Miapanga, io bevoka tsy manambady, io mpanala zaza, io mpandositra didy. Tsy izany ny asantsika zanak'Andriamanitra rehetra. Ny asantsika dia ny mandray izay lavo, izay solafaka, izay tsy mahita intsony vahaolana sy lalana ombana.
Ilay zanak'adalany maloto noho ny adalany sy ny sitrapony avy any no noraisin'ilay rainy, ilay Andriamanitra raitsika mandray ny mpanota ibebaka. Fantatro misy izany. Mpanompon'Andriamanitra tsy mety mandray vehivavy bevoka tsy manambady mibebaka. Misy mpanompon'Andriamanitra tsy manao batisa zanaky ny vehivavy tsy fantatra ray, tsy fantatra izay nahazo azy tany. Na tena hadalana sy sitrapony io, na tratran'ny tsy fidiny izy. Ny andraikitra antsika mpanompon'Andriamanitra rehetra, kristianina rehetra dia ny mandray izay lavo, mampahery, mampianatra. Fa ny zavatra rehetra dia misy lafy tsara sy lafy ratsiny avokoa. Fa tsy isika indray no hanao asan'ny devoly mpiapanga, mpampiorooro, mpitondra ilay hazo fijaliana mamono, fa tsy mitondra an'ilay hazo fijaliana mitondra fiaina, na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy. Ny lesona telo raha fitiniko raisintsika avy amin'ny tantaran'i Elizabeta, voalohany dia hoe hazo fijaliana, maivana, ekenan-tsitrapo ny tsy fananana zanaka. Tahaka ny nahazo an'i Elizabeta sy Zakaria izay tsy nampiala azy teo amin'Andriamanitra, nanohizany ny asa fanompony tao amin'ny tempolo ihany, fa nomen'Andriamanitra zanaka izy, na dia efa antitra aza, nomen'Andriamanitra ny jaona mpanao batisa izy, ary tena nanao asa an'Andriamanitra, asa fisoronana koa ijaona mpanao batisa, fa ny farana teo aminy n'ilay mpisorona Aronika avy amin'ny taranaki Arona, satria tsy niteraka intsony Jaona, tsy nisy taranaki Jaona lasa taranaki Arona manao ny asa fisoronana intsony, fa i Jesosy ilay taranaki Joda no nanao izy no mpisorona be lehibe, na vita ny asa fisoronana ho an'ny rehetrarehetra, na izay efa maty tany aloha ka nidinany tany amin'ny fiainantsika namonjy azy, na ho antsika ankehitriny aty aoriana, efa vitan'i Jesosy ny asa fisoronana ho antsika rehetra. Ka na vehivavy tsy miteraka aza ianao ka hampitondray ny fiarahamonina fijaliana ara-tsaina, raha vehivavy miteraka ianao ka hampijaliany tontolo arak'asa hoe tsy mahazo asa anao satria vehivavy bevoka paka congé, Jesosy tsy manilika atsika, fa izy Andriamanitra mihitsy no tonga mamangy atsika, na bevoka anao na tsy miteraka, ka mila ny fampaherezana. Olombelona mankahery mihitsy ny Maria renin'i Jesosy, nalefan'Andriamanitra namangy an'i Elizabeta rehefa samy mitondra voka izy roa ka samy nahilikiliky ny fiarahamonina sy tady ho torahan'ny fiarahamonina vato, ny fampahery. Natao hifampahery isika samy vehivavy, na ny tsy miteraka na ny bevoka, na ny tara fitairana na ny teraka bevoka tsy manambady tahaka ny Maria, na antitra bevoka tahaka ny Elizabeta, isika no natao hifankahery. Ary na dia fanomezana avy amin'Andriamanitra aza ny fahafahana miteraka, dia nomen'Andriamanitra saina koa anao, satria tsy ny miteraka vatana sy mikarakara n'ilay vatana aorianany 9 volana ihany no adidy nomen'Andriamanitra antsika olombelona, fa mbola adidy masina tahaka ny fitondrana voka koa, indrindra ho antsika vehivavy kristianina, ny hitezahantsika ny zanantsika ara-tsaina sy ara-panahy mifanaraka amin'Andriamanitra rehefa teraka. Noho izany, raha mbola tsy vonona ny sainao hitaiza zaza ho zanak'Andriamanitra, dia soroy ny voka tsy irina. Ary indrao ny fiterahanao, fantaro ny fotoana tsy hahafahanao miray na amin'ny vadinao aza, raha mbola hitanao hoe tsy mbola vonona hiatrika n'izany fitehizana zanak'Andriamanitra izany ianareo mivady.
tsy hoe ateraka anao ao anaty tokantrano feno korotana sy adiny zanakao ka hiteraka zaza be korotana sy tia ady ianareo mivady na dia sarobidy aza ny zanaka. Tsy mampirisika ho any fampiasana fanabeazana misy effet secondaire nefa dinio ihany izay tena mety amin'ny vatanao raha tsy maintsy arindranao ny fiterahanao. Ary raha tena voka tsy nirina na olana anao marary sainanao mitondra an'le voka, Andriamanitra dia mpamindra fo fa tsy mpandatsa ny vehivavy efa nanala zaza na tsy maintsy manapitra ny fitondrany voka noho ny amin'ny tsy hoe rendrarendra za mbola tsy naheno an'izany mpivady na vehivavy hoe ateo be voka dia ve te hiova hevitra tampoka indray dia te atsoriko indray ty zaza ty dia te hamonomono olona fahatany ty, fa anjarantsika fiangonana dia manohana ny vehivavy indrindrandrindra izay miatrika ny mafy eo amin'ny fiainany, eo amin'ny fitondrany voka, eo amin'ny fandrindrany ny fiterahany. Dia ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.